Andriamanitra eo tongotrao. Faly miarabantsika indray ary zazapoto namako a tratran'ity sabata ity dia tonga tao tokantrano indray hamangy anareo. Ny lohatenin'ny tantara ho arahantsika androany dia hoe ry Lazarosy mivoha. Fa alohan'ny anarana ny tantara aloha dia andaosika nakamana tanana dia ahondrika ny loha dia akipy ny maso hiara hivavaka isika. Andriamanitra faly izay misaotra anao fa notahinao indray dia nomenao anay ny sabata fitsaharana mba hiarahanao aminay. Omeo fahendreny izay mba ho zaza endrim-pakatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry Lazarosy mivoha. Ny teny natao tadidy dia ao amin'ny Jaona 1:15 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy tian'ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Hainareo ve izany? Mino avy efa hainareo izany. Andao averintsika miaraka hoe miara-manisa telo 1, 2, 3. Ary Jesosy tian'ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Bravo! Andao ary anaraka ny tantara sika e. Nanakaiky ny tanànan'i Jerosalema Jesosy sy ny mpianany. Tampotampoka teo nijanona Jesosy. Makanesa amin'ireo vohitra roa izy tamin'ny anankiroa tamin'ireo mpianany. Ahita zana-biriky mifatotra ianareo. Tsy mbola nisy nitaingina mihitsy izy io fa hao izy ka ento aty amiko. Raha misy manontany ianareo hoe inona izao ataonareo izao dia valio fotsiny hoe ilain'ny tompo izy ity. Ilain'i Jesosy ilay zana-biriky satria efa nanatanteraka izay nolazain'ny mpaminany fa hataon'ny Mesia izy. Tamin'izany andro izany dia nitaingina biriky lehibe ny mpanjaka rehefa miditra tao an-tanàna. Tiany ho fantatry ny olona rehetra mantso hoe iza izy ary tiany atahotra azy ny olona rehetra. Tiany Jesosy ho fantatry ny olona rehetra fa mpanjaka izy saingy biriky kely ny azy no nidirany tao an-tanàna ary tsy mba tiany atahotra azy izany mihitsy ny olona. Izao fotsiny no fantatry ny mpianatra. Izy zavatra tsy fahita mahazatra hitranga. Koa nandeha faingana izy ireo nanatanteraka izay nasan'i Jesosy natao. Rehefa niditra ilay tanàna izy ireo dia nahita ilay zana-biriky. Biriky mbola tanora araka ny voalazan'i Jesosy. Rehefa novahan'izy ireo ilay zana-biriky dia nanontany azy ireo tompony hoe inona izao ataon'izy ireo izao? Ilain'ny tompo izy ity hoy ireo mpianatra. Arak'izay nasan'i Jesosy nataony ihany no nataon'izy ireo. Dia nentin'izy ireo tena amin'i Jesosy ilay zana-biriky kely. Tsy nisy ny lasely koa ny lamba no nataony teo ambonin'ilay zana-biriky. Feno olona ny lalana makany Jerosalema. Nataon'ny ray atsangorony zanany mba ahitany an'i Jesosy. Nitsingina ery ny reny mba hijery. Nisy tamin'ireo olona ireo no nositran'i Jesosy. Jamba, marenina, marary ary kilemaina. Nanomboka novelarin'ny olona teny amin'ny lalana nalen'ilay zana-biriky ny lambany. Izany nataon'ny olona tamin'ny mpanjaka tamin'izany andro izany. Nanomboka niantso tamin'ny feo mahery koa ny olona nanao hoe isaora naneny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Isaora naneny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Nitohitsy nisy fitsaharana ny antsoantson'ny olona sy ny hira fiteranan'i Jesosy. Nanatrika izany ny sasany tamin'ireo mpitondra fivavahana jiosy. Fantatr'izy ireo fa natsoin'ny olona hoe Mesia Jesosy ary tsy tian'izy ireo izany. Mpampianatra hoy izy ireo. Niantsoantso avy teny amin'ny sisin-dalana. Tenen'ireo olona ireo tsy ilaza izany zavatra izany intsony. Nijery an'ireo mpitondra fivavahana ireo tamin'ny alahelo Jesosy. Fantany fa tsy tian'izy ireo ny hinoan'ny olona hoe izy marina tokoa no Mesia. Nankahala azy izy ireo. Hoy Jesosy namaly azy ireo. Tsy afaka hiteny izany aminy raha mangina ny olona dia nivanto eny amin'ny sisin-dalana no niantsoantso. Tonga ny fotoana ahafantaran'ny olona rehetra fa Jesosy no Mesia. Ilay niran'Andriamanitra.
tonga ny fotoana hanaovan'ny olona rehetra safidy. Ineon'i Jesosy ve izy ireo? Mianatra eo tongotrao. Manao ana daholo ianareo rakizy namako, tonga indray ty ny fotoanany fanomezantsika iara-mierinety ny lohahevitra fahasivy isika izay manao hoe vatolampy sy fasika. Vatolampy sy fasika. Atenaiko fa samy mahay manafaka ny atao hoe vatolampy sy fasika avokoa ny ankizy kely rehetra, ary ny andalan-teny izay nataontsika tsenjery dia ao amin'ny Salamo 7:20. Salamo 7:20 andininy faharoa manao hoe Jehova no vatolampy fiarovana ho ahy. Jehova no vatolampy fiarovana ho ahy. Salamo 7:20 andininy faharoa. Mahafinaritra indrindra rakizy namako fa manana vatolampy fiarovana isika io dia tsy iza izany fa Jesosy. Noho izany dia aokontsika ho faly amin'ilay vatolampy izay fiarovana antsika. Ary izany indrindra re no arahantsika ato anatin'ity tantara ity andao ange ianotsika ampahalinana dia mirary sabata mahafinaritra ho anareo dao ary. Izany avoana iray Jesosy niresaka tamin'ny olona anjato nipetraka teo amin'ny bozaka. Nahafantatra momba ny tafio-drivotra sy ny tondra-drano i Jesosy. Torak'izany korakizy ireo olona izay nipetraka nanodidina azy. Maro tamin'izy ireny no efa nipetraka teny akaikin'ny ranomasin'i Galilea nandritry ny androm-piainany. Foniry ireo mbola kely dia azo antoka fa netony lalao teny amoron-dranomasina mihitsy izy ireo. Tiany Jesosy fatratra ireo olona nanatrika teo. Tiany hahazo ny momba an'Andriamanitra izy ireo. Noho izany ary dia nanao ity tantara ity Jesosy. Indray mandeha dia nisy lehilahy iray nanapa-kevitra hanao trano i Jesosy. Nisafidy haram-bato avo dia avo teo amoron-dranomasina izy hanorenana izany. Tsy ahazeran'ny trano ny ranomasina hoy izy. Azo antoka ny tranony ary ho mafy tsara ny fototra. Niasa mafy ilay lehilahy, nitaonareo fitaovana fanamboarana trano, niakatra teny amin'ilay vatolampy. Rehefa vita soamatsaka ilay trano dia avy ny orana, ny fofofo ny rivotra, ny tombo ny avosa trano ny rano, ny otra ny morona. Izao dia nisy tondra-drano nahatahorana iseo. Saingy azo antoka ilay trano, vatolampy ny fototra mafy, tsy iontsina nanorenan'ilay lehilahy azy. Marina izany sa tsy izany? Dia nieritreritra toy izany ireo olona. Samy nanatokatokona ny lohany avokoa ange izy ireo ary niteny hoe amen. Ary hoy Jesosy tamin'izy ireo, raha niaino ny tenin'Andriamanitra ianareo ary mivelona aminy dia manorina ny tranonareo amin'ilay vatolampy ianareo. Avy eo dia nanohy ny teny indray Jesosy. Mbola tsy vita ny tantarany. Nisy lehilahy iray hafa nanao trano azy. Nisafidy ny hanorina ny trano teo ambonin'ny fasika teo amoron'ny rano ity lehilahy ity. Neto nanorina trano mafy ihany koa izy Rehefa vita ilay trano dia avy ny orana, ka namela izany. Ny fofofo ny rivotra, ny tombo niakatra trano ny rano ary ny otra ny morona. Tsy ela dia nandivotra ilay trano izany. Nitosaka mafy teo amin'ilay trano ny ontsa, nifaoka ireo fasika teo ambaniny. Ary dia nidaraboka ilay trano satria tsy nisy fototra lalina sy mahafiorina ny azona ny rindrina rakizy. Lehilahy adala re izany. Hoy angamba ny eritreritry ny olona, tokony ho nisaina kely tokoa izy. Ary tokony ho izany tokoa fa hoy ange ny tenin'i Jesosy manaraka rehefa niaino ny teniko ny olona nefa tsy tanterahana na inona izany dia adala tahaka izany lehilahy izany izy ireo. Tsy afaka ny ahita fifaliana izy ireo. Tsy miaino fotsiny ny olona endry fa vonina ny anatanteraka izay lazaiko ihany koa. Nihiratra rakizy ny mason'ny reto olona reto. Talanjona raha teo ampiainona an Jesosy. Nety ho nahatadidiny tenin'ny Davida tao amin'ny Salamo angamba izy. Misy aza ny sasany tamin'ireo olona niaino manontany tena hoe firy tamin'ireo olona izay niaino an Jesosy re tamin'io andro io ary ny vonina nanorina ny fiainan'izy ireo teo amin'i Jesosy.
hevitra eo tongotrao. miaraba ny tanora 13 taona sy 14 taona rehetra indray a natratra ity fotoana ity izay amerenantsika ny lesona izay nianarantsika tamin'iny herinandro iny miaraba ny zoky a ny ray aman-dreny a ny zandry rehetra ihany koa lesona fahasivy ny ianarantsika izay mitondra ny lohateny hoe milaza ny tantaranao milaza ny tantaranao ny andininy izay natao tadiditsika tamin'iny herinandro iny a dia izay hitantsika tao amin'ity tositoko 7 andininy 5 andeha raha tsika mamerina izany tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindrapo kosa no namonjeny atsika tamin'ny fanasan'ny fiterana indray sy ny fanavoazan'ny fanahy masina ino fa hainao ilay jenjery tao anatin'ny fiarantsika mianatra dia anahita tantaran'olona isika fa androany a dia tantaran'olona anankefatra no andeha iarahantsika mijery voalohany amin'izany a ny tantarany John Newton. I John Newton dia zanaka kapiteny tsambo anankiray rehefa ny alehibe ny rainy a dia izy indray a no nisolo an'irainy a tamin'ny mahakapiteny tsambo azy ny rainy a dia nandany andro ny teny amin'ny ranomasimbe Mediterane ary matetika i John no miaraka amin'ny rainy ary efa nahazatra azy a ny teny ambonin'ny ranomasina be teny rehefa nandeha ny fotoana rehefa nisotro ronono ny rainy a dia izy no nisolo ny rainy a ary tsy vitan'izay fa lasa tao anatin'ilay fikambanana mivarotra andevo izy a tao anatin'izany ka matetika izy a no lasa ratsy toetra no manambanimbany hafa no tsy azo ivalozany izay no lasa toetra ny John adininy a ireo fampianarana izay nataon'ireny azy a fony mbola kely dia indray andro anefa rehefa nandeha teny amin'ny sambo teny ambon'ny ranomasina teny a dia nivadika tampoka ny toetrandro lasa nandrivotra ny sambo aravaramafy a ny onjan-drano ary saika ny letika ny sambo tamin'izay dia niantsoantso mafy John nanao hoe iza no hamonjy ahy tompo amamindra fo aminay dia rehefa niatony ny andro a dia tena tonga saina mafy John Newton ary nahatsiaro a ireo fampianaran'ireny ny azy taloha momba an'Andriamanitra izy nanomboka teo dia niova ny lalan'ny John Newton ary tamin'izay namoronany an'ilay hira malaza ilay fahasoavana mahatalanjona izany mbola irayntsika hatramin'izao vanim-potoana izao toy izay ny tantaran'i John Newton fa ny zanak'Israely ihany koa dia nanana tantara toy izao raha nivoaka ny tany Egipta izy ireo ka hiditra ny tany Kanana dia nyteny azy Andriamanitra nanao hoe raha manontany anareo ny zanakareo a dia ambarao azy ny fomba ny tantanan'Andriamanitra anareo tamin'ny lasa rehetra lazao azy ny namonjen'Andriamanitra anareo ny ampita ny ranomasina mena ny voanareo tamin'ny tany Egipta sy ny ainanareo a tany anefitra rehetra no nandefasan'Andriamanitra mana ho anareo dia samy tantarany amin'ny fitantanan'Andriamanitra ireto ray aman-dreny a teo amin'ny zanak'Israely ireto ary ny ampita ny fahafantaran'izy ireo izany fahagagana nataon'Andriamanitra izany fa ao anatin'ny testamenta vaovao kosa indray dia misy tantaran'ilay lehilahy demoniaka anankiray a izay nisotranin'i Jesosy rehefa nisotranin'i Jesosy izy io a dia nitady ny anaraka an'i Jesosy mandrakariva kanefa Jesosy dia niteny tamin'izay hoe mandeha ana mody amin'ny fianakavianao a dia ambarao izay rehetra efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao ny olona faefatra resantsika dia enao efa nahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra ve enao efa tsapanao ve ny fomba nitantanan'Andriamanitra ny fiainanao tamin'ny lasa rehetra raha mbola tsy tsapanao izany dia asaiko ianao mba hanandrana n'izany hoe miaraka amin'Andriamanitra izany efa nifanena tamin'Andriamanitra ve enao efa niona tamin'Andriamanitra ve enao dia toy ny ahoana ny tantanan'Andriamanitra ny fiainanao azonao atao ihany koa ny manontany ny ray aman-dreninao a raha mbola tsy dia niainan'izany ianao fa ny rariko ry tanora mantoanto a dia hanandrana n'izany hoe miaraka amin'Andriamanitra izany ianao ny fahatsarana rehefa miaraka amin'Andriamanitra ka na zavatra kely ary nataon'Andriamanitra ho anao androany a dia azonao atao no mitantara n'izany a amin'ireo namanao a amin'ny manodidina anao a tsy ho fisehosehoana na ho fiteraterana fa ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tantarao ny tantaranao ny fomba ny tantanan'Andriamanitra anao a fa izany a dia hanampy anao mba hitombo ara-panahy ary hanampy ny hafa ihany koa a mba hitodika hijery ny fahatsara'Andriamanitra
de toy izay sy toy izay ny lesona izay nianarantsika tamin'iny herinandro iny ka hanaovantsika fanandramana manomboka izao dia ny fiarahana amin'Andriamanitra sy ny fizarahana momba ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny hafa. Dia miratro sy ny tanora mantoanto rehetra ary ho amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray. Veloma daholo. Mianatra eo an-tongotrao. Ry mpiara-mianatra namana isany falinay miarabantsika rehetra tafahoana somatsara amin'izao fianarana mandinika ny lesona izao. Lesona fahasivy no iarahantsika mandinika. Miarabanao ary atolotra anao mandrakariva ny firarian-tsoa ary atolotra anao ihany koa ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Mialohan'ny andiniantsika izao loha hevitra izao ary dia andesika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotranao izay noho ny fitiavanao anay sy ny famondram-po ka afaka mbola miaraka mandinika ny teninao izahay. Mamela ny elokay ary mamindra-fo aminay. Aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Ary ampitoa ireo ty anatinay tompony fanena masina mba hanazava ny teninao ary izany fanaizany ihany koa no ametraka ty amponaika atonganay ahery hifikitra aminao isan'andro san'andro. Aminaraka Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-mianatra namana isany mbola anatin'ilay tontolo-kevitra hoe ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinana isika ankehitriny amin'ny aloha hevitra hoe ilay fifanandrinana lehibe. Ny andinina tao tadidiana dia amin'ny Genesis 3:7 manao hoe dia ampifanefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelay tongony. Genesis 3:7 misy an'izany andinin-tsoratra masina izany. Ry mpiara-mianatra namana isany mibahana betsaka amin'ny fampianarana Baiboly ny fifanandrinana lehibe izay fanaovan'i Kristy sy Satana. Satana ilay anjely ny lavo sy ny kombo tamin'Andriamanitra tany an-danitra. Ary eto dia mitarika saintsika rehetra mba samy andinika izany loha hevitra izany isika. Ary tiana ihany koa ny ampafantatra antsika fa avy amin'ny alazany dinidiniky fanaovantsika izany no anaporofontsika fa tena misy ilay fahavalo. Zao no voalaza ao amin'ny filazantsara Matthieu 7:10 izay fanoharana nataon'i Jesosy izy io. Matthieu 7:10 ka hatramin'ny 7:20 manao hoe ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbaritriny. Fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompon-dra lehilahy ka nao tamin'ny tompoko tsy voatsara va no nafafinao tamin'ny tanimbarinao ko avy taiza kosa ny tsiparifary. Dia hoy izy taminy ny fahavalo no nanao izany. Ry mpiara-mianatra namana isany tia ampafantatra antsika izany fanoharana izany. Tia ampafantatra antsika Jesosy fa misy ny fahavalo. Tantarana lehilahy anankiray namafoa tao amin'ny tanimbary moa no ilay endrik'ilay fanoharana. Ary voalaza fa voatsara no nafafin'io lehilahy io kanefa nisy tsiparifary naniry teny anivon'ny variny tamin'ny fotoana io. Dia nanatona azy ny mpanompony ka nanao hoe tompoko tsy voatsara va no nafafinao teny amin'ny tanimbarinao ko avy taiza kosa ny tsiparifary. Ara-dalàna ny fanontaniana. Ary izany fanontaniana izany koa nefa ry mpiara-mianatra namana isany dia mitovy amin'ny fanontaniana mipetraka matetika momba ny olana ny faratsiana manao hoe raha tontolo tonga lafatra noho ny foron'Andriamanitra dia avy taiza kosa nahoana no misy ny faratsiana ao anatiny. Namaly izany fanontaniana izany Jesosy ao amin'ny andininy 20 dia zao no lazain'ilay lehilahy manao hoe teo hoy izy taminy fahavalo no ao izany. Ary ny mpanompo no nanao taminy hoe koa tianao fa ny andranana anongotra sy anangona azy. Hoy izy taminy tsia fa ndreo raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka amin'ny koa ny vary. Aoka ihany hiara-maniry izy ireo
ambara-piavo ny fahararana. Ry mpiara-mianatra namalaisany a namaly ny mpanompo an'ilay lehilahy manao hoe fahavalo nanao an'izany ary de anao azavain' Jesosy tateoriana hoe ny mpamafy de ny voatsara, le mpamafy an'le voatsara de tsy izy akory fanazanak'olona ary ny tanimbary zay namafazana de zao tontolo zao ary le fahavalo zay namafy kosa namafy le tsy farifary de tsy iza fa ny devoly zany. De taitra raha lehilahy ozy le mpanompo manao hoe ka tianao ary ve zany raha ndeha hanongotra ny tsy parifary zay ka hanangona azy de hoy navalylay tompo manao tsia fandrao raha manongotra ny tsy parifary ianareo de ngota nareo miaraka amin'ny gony vary aoka ihany izy iara-maniry ihany izy roroa ambara-piavo ny fararana. Ry mpiara-mianatra namalaisany isy fotoana zay tsy maintsy amingorana Jesosy amingoran'Andriamanitra ny faharatsiana rehetra fa taizany fototra ny andohan'ilay ady taizany fototra voalazantsika tsara raha ny teto an-tany no resahana de tsy maintsy miverina makany amy Genesisy isika. Ny Genesisy toko voalohany tokoa mantsy de milaza izao teny izao amin'ny Genesisy toko voalohany ka ny andininy faraiky amy telopolo manao hoe Genesisy toko voalohany ka ny andininy faraiky amy telopolo manao hoe ary hitan'Andriamanitra zay rehetra nataony arindro tsara indrindra izany de nisy hariva ary nisy maraina. Fantatsika tsara fa tontolo tsara indrindra no foronon'Andriamanitra tsy ahitana aliko ny faratsiana teo amin'ny famoronana ity planeta ity de mipetraka amin'ny fantahina tamin'ny fomba hoana azy no natongavany ratsy teo amin'ny fiainan'ny olombelona. Tsy ela akory tao amin'ilay famoronana dia nitranga ny toe-javatra mampalahelo de ny fahalavon'ny olona teto an-tany. Genesisy toko fahatelo ka manomboka eo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafito ny fitantarana ny lainga zay noforonony menarana momba ny toetra an'Andriamanitra zao no voalaza eo amin'ny andininy fahaefatra. Genesisy toko fahatelo andininy fahaefatra. Aroy ny menarana tamin'ny ravehivavy tsy ho faty tsy akory ianareo. Mampalahelo zany lainga izany kanefa Andriamanitra de efa nilaza manao hoe amin'ny Genesisy toko faharoa ka ny andininy fahafito ambin'ny folo hoy izy hoe fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de aza hinanana fa amin'ny andro zay hinananareo azy de ho faty tokoa ianareo. Ry mpiara-mianatra namalaisany nanomboka teto no nampidiry ny Satana ny lainga teto amin'ity zao tontolo izao ity. Eto zany de manomboka tsy maintsy mieritreritra eva hoe iza ny mandainga Andriamanitra ve ny mandainga sa Satana ny mandainga. Tsy maintsy ho mandainga tamin'ny eva ny iray tamin'izy ireo na ny menarana na Andriamanitra tsy maintsy ny safidy eva ankehitriny hoe ino zay voalazan'Andriamanitra ve ho faty ianareo raha mihinana azy sa hino ny tenin'ilay menarana manao hoe tsy ho faty tsy akory ianareo. Izany koa no fanontaniana mipetraka zany koa no mba saiko andinianao tena manao hoe iza no inonao am'izao fotoana izao, iza no tianao am'izao fotoana izao. Fantatsika ny toy ny tantara fa nisafidy hino ny tenin'ilay menarana eva kanefa ny zavatra mahafinaritra rehefa lavo ny olombelona raha vao ny hinana fotsiny lay hazo nandrarana ny olombelona de tafiditra ny faharatsiana fa saingy ny mahafinaritra tsy mijery fotsiny Andriamanitra fa zao no filazany tsara ny meny zanak'olombelona le andinina atao hoe hotadiana de manao hoe dia ampifanlefeziko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany izy anoritoro anao ary anao kosa anoritoro ny ombelahy tongony. Zany no zavatra nitranga voalohany teto amin'ny tany ty aleon'ny olombelona nino ny tenin'ilay menarana nino ny tenin'ny Satana niala tamin'ny ten'Andriamanitra izy. Fa nanahoana kosa re ny fisehoan'le ady tany an-danitra. Hitantsika teo zany fa ny fahalavon'ny Adama sy Eva zany no nampiditra ny faharatsiana teto amin'ity planeta misy antsika ity noho ny finoan'le lainga zay nanameloa Satana an'Andriamanitra ho mandainga. Ary eto ty zao hitantsika tsara fa teto amin'ity tany ity
no niditra ny fahalavona voalohany fa ny ady kosa ny andohan'ny ady dia tany an-danitra ao amin'ny bokyny Ezekela no ampahitana fahitana ny mpaminany Ezekela ny am'izany toe-javatra izany ary io andininy amin'ny Ezekela io dia milaza amintsika ny andinindiniry ny toe-javatra nitranga tany an-danitra tamin'ny andohan'ilay ratsy sy ilay fifanandrinana lehibe. Voalaza ny Ezekela toko 7 sy ny Exodus toko 7 fa lay anjely izay niodina tamin'Andriamanitra de kerobima manaloka voahositra izy eo amin'ny 1:4 so ny voalaza amin'ny 1:4 manao hoe ianao de kerobima voahositra izay manaloka fa voatendriko ianao tao atendrombohitra masin'Andriamanitra ianao tao amin'ny avo tao amin'ny vato mirehitra no nitsangatsangananao de amin'ny 1:7 tapam-voalohany tany edena san'Andriamanitra ianao ry mpiara mianatra namana isany lay kerobima lay anjely tsara tare de nanana ny toerany teo akaiky an'Andriamanitra fa ny nampalahelo be zao voalaza tsara fa eo amin'ny andininy faharoa tapany faharoa Ezekela toko 2:20 andininy faharoa tapany faharoa de nanao hoe satria ny avonavona ny fonao ka hoy ianao mba Andriamanitra koa aho eto amin'ny anankiray amin'ny fipetran'Andriamanitra no hipetrahako zany hoe tena olana zany ny avonavona ity anjely tsara tare ity ary naniry mihitsy ny aka ny toeran'Andriamanitra hipetraka zao fipetrahan'Andriamanitra ary zay ny voalaza amin'ny andininy 7 ny avonavona ny fonao noho ny atsaratarenao efa nasimba ny fahendrenao mba mifamirapirantanao ianao nazerako eny an-tany ianao sady natolotro fitalanjona nyreo mpanjaka tany an-danitra no sehoan'le toe-javatra de hoy izy ny ten'Andriamanitra nazerako eny an-tany ianao ry mpiara-mianatra namana isany tany an-danitra no nisy olon'ilay ady voalohany tany an-danitra no nisy olon'ilay fifanandrinana voalohany satria inona ny olana ny tsiriritra ny toeran'Andriamanitra Lucifera ny tsiriritra ny fipetrahan'Andriamanitra ilay anjely le voahositra ny avonavona ny fony ka de nikomy tamin'Andriamanitra izy ary dia raikitra ny ady ary voalaza fa nazera teto amin'ity tany ity ilay anjely tsara tare tany an-danitra ary tsy nijanona teo moa ny toe-javatra fa nitoy mandraka ankehitriny ilay fifanandrina nitoy tao amin'ny sahetena tamin'ny reo razambentsika voalohany Adamaseba izany nitoy tamin'ny taranaka maro samihafa ary na de Jesosy aza de niantsiny zany fahavalo izany zao ny voalaza ao amin'ny filazantsara ny Matio filazantsara ny Matio fantatsika tsara zany tantara zany fa ny fakapana zay nahazo an Jesosy raha toka anomboka ny asany teto an-tany izy zao ny voalazany amin'ny andininy voalohany amin'ny Matio toko 4 manao hoe ary Jesosy de nentin'ny fanahana ka ny anefitra mba alain'ny devoly fanahy hitatsika tsara zany fa mitantara ny fakapana ny zany andiny soratra masina zany hoe mitantara ny fiezahany Satana aka ny seza fiandrianan'Andriamanitra io fakapana nahazo an Jesosy betsaka ny azo ambara eto mikasika ny toetran'izany ady izany araka ny fionana zay manaitra fa ny zavatra mitranga eto de zao tena niezaka mihitsy Satana aka ny toerana aka ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary nisandoka mihitsy aza izy hoe efa azy izao tontolo izao voalaza antsika tsara fa ny fahadianany rehetra ny 40 andro sy 40 ala Jesosy ko raha nakafanahany Jesosy ny fahavalo de tamin'ny alalan'ny sakafo no namelezina azy satria fantany fa anoanana tena ao anatin'ny anoanana tanteraka Jesosy de mora aminy hotratrany fakapana kanefa de zao notoerany Jesosy tamin'ny alalan'ny soratra masina izany fakapana izany tsy naomby le tetika voalohany tsy nijanona teo izy fa nikasa ihany ko ahatonga Jesosy any fanambony an-tena ka nakafana azy ndray mba enjerana tapon'ny tempoly ary notarihan'ny Satana manao hoe raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao nefa Satana
de naheno mihitsy ny filazan'andriamanitra manao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Ry mpiara-mianatra namanisiny teo natrena zany toe-javatra izany tamin'ny alala soratra masina trany na noerany Kristy izany fakapanahy izany ary ny lainga afarany fakapanahy nataony Jesosy ny Satana an Jesosy teo izy hoe raha miekohoka eto anatrehoko ianao de omeko anao zao rehetra zao zay efa natolotra teo an-tanako. Ry mpiara-mianatra namanisany lainga izany fampanantenana ataony Satana zany satria any amin'ny filazany amin'ny bokon'ny Salamy fa 4:1 de manao hoe milaza Paoly Salama manao hoe an Jehova ny tany sy zay rehetra ho aminy. Ry mpiara-mianatra namana de mbola ny soratra masina ihany no nanoeran Jesosy zany fakapanahy izany resy Satana ary voalaza amin'ny filazantsara ny Likoa toko faefatra rehefa tsy naharesy Satana de zao no voalazan'ny ten'Andriamanitra Likoa toko faefatra ka ny 9:10 ary rehefa natapitra izany fakapanahy rehetra zany ny devoly tsy naharesy an Jesosy de nandao azy izy aloha. Ry mpiara-mianatra namanisany a tiako am'izao retenentsika izao mba ho resika koa ny fakapanahy de mandao atsika ny devoly tombany ombanao am'izany rehetrarehetra zany averiko ne mandeha misy fahavalo ny vahoakan'Andriamanitra misy fahavalo ny kristianina ary tsy izy io fahavalo io fa Satana fa saingy zao kosa azontsika atao ny mandresy izany fahavalo lehibe izany ary zay ny zava-dehibe indrindra zao ny voalazan Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahavalo ka ny 4:20 Jaona toko fahavalo ka ny 4:20 de zao ny voalaza manao hoe ianareo avy tamin'ny devoly ny rainareo ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy de mpamon'olona hatramin'ny voalohany ary tsy nitoera tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy ary raha mandainga izy de ny azo ny lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Ry mpiara-mianatra namanisany tena milaza ny soratra masina fa Satana no napiditra lainga teto amin'ity tany ity ary ankehitriny de ny mahafinaritra nefa de zao Jesosy ny andrava ny asan'ny Satana no natongavany Jesosy andravany zany no natongavany ary zay le dika zay le filazantsara voalohany manao hoe de ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ny taranakao sy ny taranany izy anorotoro lohanao ary ianao kosa anorotoro ny omba ilay tongony. Ry mpiara-mianatra namana ity ampamaranana de ity laza amintsika manao hoe nisy fihetraikany tamin'ny andavanandro ny olona le fifanandrinana lehibe manao zay androbana ny fiankofana mendrika amin'Andriamanitra Satana zay le fifanandrinana lehibe kanefa azontsika atao ny miantoraka eo amin'i Jesosy izay efa naharesy izany fakapanahy izany ady izany. Ny tinambara ty ampamarana de zao tsy maintsy ho levonina Satana ho levonina izy fa zay rehetra mitoraka eo amin'i Kristy kosa zay rehetra mitoraka eo amin'i Kristy kosa dia azo ny fandresena miaraka amin'i Jesosy. Ny faniriko ny mpiara-mianatra namanisany na de manana mpahavala azo isika de manana mpamonjy kosa isika ary le mpamonjy zay ianteratsika de efa naresy izao tontolo izao hombanao any Andriamanitra ka ny faniriana de zao hoe isika tsirairay avy de hiaraka andresy miaraka amin'i Jesosy. Andeha hiaraka hivavaka isika ho famaranantsika izao tinitinika izao hiavaka tsika. Andriamanitra rainay zay any an-danitra misotranao izahay no ny fitiavana sy ny famondram-po ka nafahanay nandinika ny teninao tamin'ity androany ity nampafantaranao teo fa misy fahavalo zay mitady hanapotika anay kanefa misotranao izahay fa ianao efa naresy izany fahavalo zany. Tianay koa tompo mba handresy hiaraka aminao izahay koa ampio ary izahay iantoraka ampio ary izahay iantehitra ary ampio izahay anaiky anao ho tompo sy mpamonjy anay ka de ny fiainana rehetra teo ampelantananao mitahi zao mpiara-mianatra amiko zao mitahihana tsirairay avy ny vavaka de tononona sy agnatahana noho ny amin'ny laran'i Jesosy reriany. Amen. Mianatra eo tongotrao